fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ampifaliana trandry havana miarabantsika tsiraray avy manaraka izao fandarana izao eto amin'izao fahitalavitra izao. Amangy anao manokana angeny tompo androany amin'ity fotoana iarahantsika ity, ary tononona ety am-piandohana ny fiadanan'i Jesosy, satria ny teny izy manao hoe raha misy mampiatrano anareo tonono eo ny fiadanako, koa satria no mampiatrano ny tenin'Andriamanitra dia tononona ho aminao sady ny fiadanan'i Jesosy, ary anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao ny Andriamanitra amin'ity anio ity. Indetsika hivavaka metraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'ny Tompo. Andriamanitra dia Andriamanitra mihainy vavaka, Andriamanitra mahery, ary tsy takatry ny saitsika ny herin'Andriamanitra, fa ny vavaka dia afaka hovaliany amin'ny fotoana izay mapety izany. Vavaka tsika rehetra tompoka amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay Andriamanitra arainay eo amin'ny anaran'i Jesosy zanakao, noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao anay, afaka miantso ny anaranao izay amin'izao fotoana izao. Ianao miteny manao hoe antsoy aho dia valiko ianao, ary aneoko zavatra lehibe sapatarina izay mbola tsy fantatrao ianao. Mideranao izay amin'ity fotoana anio ity, amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, tahizo fandarana izao, amangy ny tokantrano rehetra ianao, hanao zavatra lehibe ianao, hanao zavatra mahagaga ianao amin'ity fotoana anio ity indray. Amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany, ary nahirana vavaka na tenin'Andriamanitra ornetseto, dia ny fanahinao masina ny Tompo no hiasa ary andrakotra amin'ny herindrahan'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona, dia rainay ny Tompo. Alleluia, amen. Dia mideran'Andriamanitra ry havana, ary ankehitritsika dia tonga amin'ny fotoana izay anaovantsika hira fiderana an'Andriamanitra. Ny hira ataontsika amin'izany mety tsy ho hainao ny hira faharao, ary raha hainao ny hira dia tena mira amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary amin'ny herinao rehetra. Dia raintsika Jesosy amin'izany. Misy hira na mitondra ny lohateny hoe asandratra any amin'ny avo, hira fa 730 tamin'ny firana 724, ary ny hira anankiray dia ny hoe eto ianao, hira fasivy tamin'ny 420 izay no iarahantsika midera an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Now
eto jesosy ry havana arak'izany iray izany ary asandratsika ambony dia ambony a ny anarany fa izy no mpamonjy lehibe, tsy misy mpamonjy akoatran'i Jesosy, tsy misy anarana hafa nomen'Andriamanitra ny taranak'olombelona azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy rery ihany. Koa dia andeha ny afatra ny tenin'Andriamanitsika amin'ity anio ity indray dia hivavaka isika, satria ny famohan-kevitry ny soratra masina dia tsy efa ny sain'olombelona fa tsy maintsy Andriamanitra mihitsy a no manambara amin'ny alalan'ny mpanompony azy ity nolazaina amintsika tsirairay avy indray. Koa dia hivavaka tsika ankehitriny dia misaotranao hatrano izay ry Andriamanitra renay, misaotranao Jesosy raha afaka nideranao zay nanome vonahitra ny anaranao, mino zay fa eto ianao manatrika anay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao, ary asandratray ianao Jesosy eo fa tena mpamonjy lehibe ianao. Ankehitriny izay dia andre ny afatra amin'ny alala amin'ny mpanomponao indray, ny fanahinao masina Jesosy irao indray amakivaky ny toerana rehetra izay andrenesana saitany olona ny mpanomponao ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa, dia tsy voafetra fa mahery izany tenin'Andriamanitra izany. Tahiony tsirairay avy ary tahiony teninao amin'izao fotoana izao, amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany, teraina ny Tompo. Aleloia, amen. Mino zay fa olina ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary raha mangetaheta ianao aoko fantatrao fa ny tenin'Andriamanitra zay renesinao androany a anova ny tantara-pahavelomanao sy ny fiainanao rehetra. Eno ary zany ary ao ampahalinana. Faly miarabanao hatrany zay manaraka ity fandarana ity. Ny Tompo Andriamanitra tsy tohany izay tompony hery rehetra anambenao amin'ny zavatra rehetra. Meny hery eny ianao anatrehnao ny zava-misy rehetra. Baiboly miteny sambatra ny olona manan-kery avy amin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Isaia 8:5 ary ao amin'ny Matteo 1:17 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 8:5 fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsoina, ary ny anarany atao hoe Magaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, Rain'ny mandrakizay, Andrian'ny fiadanana. Ao Matteo 1:3 indro ny verjina hitoy jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'olona hoe Emmanuela, izay antoko 7:14 izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Idiran'ny Tompo no izany dia izany. Faly be mihitsy a mahita ireo toko sy andinin'ireo ny teny hoe ny anarany ataon'olona hoe Emmanuela, raha dika amintsika Andriamanitra, tsika Andriamanitra, amintsika Andriamanitra. Amen. Manana fanambarana ambara aminao tokoa amin'ity anio ity. Ireo toko sy andinin'ireo dia samy manambara ny amin'i Jesosy Kristy Tompo avokoa. Manambara ny anarany ireo
tsy hoe manambara ny anarany fotsiny fa milazalaza ny maizy azy. Jesosy Kristy manana anarana be dia be. Tsy voalaza eto avokoa ireny anarana ireny, fa raisintsika ilay anarana anankiray ao amin'ny Isaia 7:5 ilay antsoina hoe Andriamanitra mahery. Iza moa no tenenin'ny mpaminany amin'izany? Iza ilay antsoina hoe Andriamanitra mahery? Jesosy Kristy io ry havana, izy io Andriamanitra mahery io. Eraina ny tompo, Andriamanitra mahery Jesosy. Iresaka aminao ny momba n'io Andriamanitra mahery io. Misy teboka telo ambarako aminao amin'izao fotoana izao. Ity no voalohany, ilay Andriamanitra mahery voambara ao amin'ny bokin'ny Isaia 7:5. Iza moa? Apetrako hatrany izay fanontaniana izay. Valiny voalohany, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra io. Ao amin'ny Lioka toko voalohany 1:1-3 ka hatramin'ny 7:30, mitohy hatrany amin'ny 5:30. Misy filazana hoe Jesosy Kristy ilay lehibe. Izany voasoratra ao amin'ny Lioka toko voalohany 9:30. Ary indro toejaza ao akibonao ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. 9:30. Ary le anjely namaly ka nanao taminy hoe, nefa namasina ho tonga ao aminao, ary nery ny avo indrindra naloko anao, koa masina izay ateraka ao, dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mahery nambaran'i Isaia dia tsy iza fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Betsaka ny teny manambara fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Io no nisany anankiray anjely no miteny eto. Ao Matio 7:17, Matio 7:17, Andriamanitra ray mihitsy no niteny tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy, no niteny tamin'ilay fotoana nitokanan'i Jesosy tany an-tendrombohitra voantare. Ity ny zanako malalako izay sitrako. Ao Matio 7:17, izy no inoy. Andriamanitra mahery Jesosy. Diso izay miteny hoe tsy Andriamanitra izy. Angamba olona tsy mamaky tsara ny Baiboly izany, olona tsy mandalina ny soratra masina izany. Fa raha mbola mino ny Baiboly koa, ny Baiboly ampiasain'ny kristianina eran-tany, dia mino fa Andriamanitra Jesosy. Ny maha-Andriamanitra ny Jesosy dia tsy edi-kevitra. Aseho amin'ny zavatra maro izany, amin'ny tenina lokon'ny vavany, amin'ny toetoetrany, amin'ny fiandrianany, amin'ny voninahiny, ny amin'ny asa izay nataony, ary koa ny anarany. Eto ary dia hitantsika ny anaran'i Jesosy mampiseho ny maha-Andriamanitra azy.
nantsoina hoe Andriamanitra mahery. Ny apôstôly dia niteny fa zanak'Andriamanitra izy. Matteo 20:17-17. Ilay kapiteny izay nanatrika ny nafatesany dia miteny hoe zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Matteo 7:20-15. Ny devoly rehetra koa fonanao asa fanompoana taty ambony tany Jesosy dia nanaiky ny teny Jesosy no zanak'Andriamanitra sy ny masin'Andriamanitra. Hitanao zany ao amin'ny Marka 1:17, Marka 5:17 ary 2:12. Lay Andriamanitra mahery iza ho Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra. Tokony ho fantatsika izany, tokony ho ekentsika izany, tokony inoantsika izany. Amen. Faharoa, lay Andriamanitra mahery nambarany Isaia ao amin'ny Isaia 7:5 no antsoina hoe Emanuela. Ao Matteo 1:17. Andriamanitra mahery midika hoe Emanuela, amintsika Andriamanitra. Ry havana, zava-dehibe loatra zany. Zava-dehibe loatra zany. Amintsika Andriamanitra, aminao Andriamanitra, amiko Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Izany dia midika hoe momba antsika Andriamanitra, tsy mandao antsika Andriamanitra, tsy manadino antsika Andriamanitra, tsy mamela antsika ho rery Andriamanitra. Ary izany tokoa no voalaza raha mamaky ianao ao amin'ny Matteo 2:20, Matteo 2:20. Indreo momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'ny izao tontolo izao. Mahirezany amin'izany teny, mbola tsy tapitra izao tontolo izao. Momba antsika mandrakariva ny Tompo, lay Andriamanitra mahery, ambara-patonga ny fataperan'ny izao tontolo izao. Ao amin'ny Jaona 4:12-15, ny teny tsy hamela anareo rery aho, tsy hamela anareo kamboty aho. Hebreo 13:15-15, tsy andao anao mihitsy aho. Isaia 7:20-15. Mety manadino ny zanany vehivavy mampinono, fa izaho kosa tsy mba hanadino anao. Tokony faly sy ravoravo amin'Andriamanitra isika noho izany teny rehetrarehetra izany. Halleloia. Ao amin'ny Zefania 3:5-7 dia misy teny hoe Jehova efa nanaisotra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjakan'i Israely ny ao afovoanao, tsy ahita loza intsony ianao. Amen. 5:7 Jehova Andriamanitra izay eo afovoanao dia mahery hamonjy izy, iravoravo aminao amin'ny fifaliana izy, hosindriana amin'ny fitiavana izy, hifaly aminao amin'ny hera. Raha amintsika Andriamanitra hamonjy antsika izy, dia rao ny Tompo. Jehova Andriamanitra ao eo afovoanao, mahery hamonjy anao, tsisy loza anjoanao. Mila raisina amin'ny finoana izany. Ny anarany atao Emanuela, raha midika amintsika Andriamanitra. Ny zavatra miseho amin'ny fiainana dia tsy hahafoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Mety mieritreritra na hoe amin'ny andro mahafinaritra ihany Andriamanitra no miaraka amiko. Amin'ny andro mahafinaritra ihany Andriamanitra sy amin'ny andro tsara izay heverina, izay misy androm-pitahiana sy andron'ny lanonana ihany Andriamanitra no mety miaraka amiko. Tsia, indro momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Na tsy misy vola intsony azy ianao na tsy misy sakafo intsony azy aminao na voageja manodidina azy ianao indro momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao.
izato tsy andao anao na afoy anao mihitsy, na inona adinao, na inona zavatsarotra trenao, na miareraka sy miamalemy aza ianao, Andriamanitra aminao. Hoy ny teniny ao amin'ny Salamo 1:150 ka hatramin'ny 1:10, satria izaho no reketan'ny fitiavany dia hanandratra sy hamonjy azy aho. Izany ny teny. Ho eo aminy aho raha ory izy. Mahereza ianao ny amin'izany. Io Andriamanitra mahery io dia afaka hamonjy ianao. Ary raha momba anao io, tsy misy matohatra anao zany. Ao amin'ny Jaona 1:4, ny teny Jaona, rakizy madinika, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, efa naresy ireny satria lehibe izy ao aminareo noho izy eo amin'izao tontolo izao. Raha mitsika Andriamanitra, mivoaka ho mpandresy foana isika, ny ady tsy maintsy misy, fa izao ianao mandresy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny alalan'ilay Andriamanitra mahery. Andriamanitra mahery io, lehibe lavitra io, tsy misy maresy an'io, tompony hery rehetra io. Tsika Andriamanitra. Dia rao Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahery dia tonga nofo kanonina tamintsika tamin'ny fotoan'andro. Ny Jaona filazantsara 1:1 ka hatramin'ny 9 dia milaza fa tany am-piandohana ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Io teny io dia tonga nofo kanonina tamintsika. Fanambarana 7:17, Jesosy Kristy dia nomena anarana hoe tenin'Andriamanitra. Izany tenin'Andriamanitra izany, velona sy mahery izany, miasa izany, miasa amin'ny fombiazana. Hebreo 4:12. Ny tenin'Andriamanitra nariana ny zavatra rehetra, ary mbola ny tenin'Andriamanitra koa ny miazona ity zao tontolo zao ity. Hebreo 2:17, Hebreo 1:2 tenin'Andriamanitra tsy mety levina. Lioka 1:2 tenin'Andriamanitra mahasoa, andefa ny teniny izy mba hasitrana ary hanafaka antsika amin'ny longo. Ino ny tenin'Andriamanitra? Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia midika izany hoe mandray an'Andriamanitra ianao. Raha miaina araka ny tenin'Andriamanitra ianao dia miaina miaraka amin'Andriamanitra ianao izany. Andriamanitra mahery Jesosy, izy no antsoina hoe tenin'Andriamanitra. Ny teniko dia izao ihany. Ka raha nolazaina hoe tenin'Andriamanitra Jesosy dia Andriamanitra izany. Aza mikorotatsaina ianao hoe eritr'Andriamanitra tokoa ve? Diso mihitsy ny kristianina, takaro ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Ary ny favoazan'ny olona sasany izay tsy mino an Jesosy Andriamanitra dia manakina an'ity Baiboly ity ary dia mitsipaka tanteraka an'ity mihitsy hoe tsy izy io. Mivavaka ho anao zahay, mba hiova fosy hiova hevitra ianao ary hamaky an'ity boky ity, fa raha tsy tenin'Andriamanitra ity, tsy nanova ny fiainan'ny olona maro ka nahatonga azy ireny olo-masina sy olona tsara fanahy sy tian'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mahery izay ambaran'i Isaia dia ilay Andriamanitra tsy toa. Andriamanitra tsy toa, mahery izany, tompony hery izany, manan-kery izany, tsy resy anady izany, tsy reraka izany, tsy sasatra izany, tsy misy maleo an'izany. Andriamanitra tsy toa no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, araka ny voasoratra ao amin'ny Genesis 17:1. Izaho no Andriamanitra tsy toa izy tamin'ny Abrahama. Andeha tsy misy tsineo anatrehako ianao. Ary raha niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia niteny hoe ny anarako ambarako aminao zao dia Jehovah, fa ny ahafantarany Abrahama sy Isaka dia Andriamanitra tsy toa. Exodus 4:4 io anarana etsonan Jesosy hoe Andriamanitra mahery io, na midika hoe Andriamanitra tsy toa, dia noresahana ao amin'ny boky ny Fanambarana. Raha mamaky ianao hoe Fanambarana 1:15, Apokalipsy 4:4, 2:1, 2:17, Jesosy le Andriamanitra tsy toa.
lay Andriamanitra mahery dia nantsoina hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ao amin'ny Timoty 1:7-10 ka hatramin'ny 5:10 fanambarana na Apokalipsy 7:10 tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia rao Andriamanitra zany ange no nalentika Jesosy raha ohatra izy nampianatra antsika mivavaka hoe anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Andriamanitra no tompon'ny fanjakana, izy no mpanjaka velona hatramin'izay ka mandraka ankehitriny. Jesosy Kristy nomena anarana hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Meo voninahitra Andriamanitra ny amin'izany teny izany. Maniry aho mba hafantatra an'izany ny olona rehetra izay miaina eto ambony tany ity. Izy moa Jesosy aminao. Izy ilay andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Halleloja. Ary eo amin'ny fanambarana dia misy an'izany teny izany izay notenenina ary no amafisina mihitsy ao amin'ny fanambarana 7:10 ny 9:10. Manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy izay manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Tokony henetry tena ny olona rehetra manoloana n'ity mpanjaka ny mpanjaka ity. Na misy mihevitra azo ho folo mpanjaka Jesosy ny mpanjaka ny mpanjaka, tompon'izao tontolo izao, ny hita maso sy ny tsy hita maso, araka ny voasoratra ao amin'ny Daniel 5:4-7, Daniel 5:9-7, ary eo amin'ny Kolosiana 1:9-7, Efesiana 1:9-7. Tompon'ny fiandrianana, tompon'ny fanapahana. Mpitondra sy mpitantana ity zao tontolo zao ty. Mametraka mpitondra, manaisitra mpitondra. Maty mpitondra iray dia manangana mpitondra iray. Tompon'ny fiangonana, tompon'ny fahalebiazana. Lehibe izy. Ambony indrindra, tompon'ny fanalahidina zavatra maro ohatra. Manana ny fanalahidiny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahantra izy. Manan-karem-pahasoavana omena izay rehetra miantso azy. Romanina 10:12. Ny mahavariana ady ity. Azo ionana amin'ny vavaka. Mety vavahana io tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka io. Tena mampetso-po mihitsy zany. Iza zay olona kely ity, zay verina ho tsinitsinina ity, zay mety ho faty. Nefa manaiky Andriamanitra ivavahako. Miain'ny olombelona zay mivavaka aminy amin'ny finoana izy. Ao amin'ny Jeremia 7:20, andesy ivavaka amiko ianareo dia iaino anareo aho. Ho hitanareo aho raha tadiavinareo amin'ny fonareo rehetra. Andriamanitra tsara. Teny izy eo amin'ny Jeremia 7:7, antsoy aho dia hovaliko ianao, ary ampisehoako zavatra lehibe mahagaga sarim-patarina zay tsy fantatrao. Mitady olombelona hivavaka amin'izy ry havana. Jona 4:7-20 ka hatramin'ny 7:20. Maro ny zavatra azo tenenina ny amin'ilay hoe Andriamanitra mahery, fa ataoko ampy ilo zay. Sitrapon'Andriamanitra dia tohisako indray amanaraka. Ity ny teboka faharoa. Ny maha-Andriamanitra mahery azy, ny heriny magaga, ny maha-Andriamanitra azy, Jesosy Kristy no tiako ambara eto. Voalohany, mandresy fahotana, manafaka amin'ny fahotana. Voalaza fa masina izy, marina izy, araka reto 9 reto. Asan'ny apôstôly 4:7-10. Fanambarana 4:5-5. Fanambarana 4:4-5. Hebreo 7:9. Jesosy dia masina, olombelona, naka endriky ny olombelona, nanam-pitoviana tamin'ny olombelona, nananatiran'olombelona, masina. Voalaza fa tsy nalala ota izy,
Kortianina voalohany toko fa 5:20. Tsy nanotakory izy ary tsy nisy fitaka tamin'ny vavany. Petera voalohany toko 2:2. Tsy misy ota izy. Jona voalohany toko 3:5. Izy no naseho anaisotra ny fahotana. Jona toko voalohany 2:7. Indro zanak'Andriamanitra zay naseho hanesotra ny fahotany zao tontolo zao. Misy fahotany eto amin'izao tontolo zao. Mpanota ny olona maro eto amin'izao tontolo zao. Jesosy naseho hanesotra ny fahotany zao tontolo zao. Mahaverevitra ny mpitondra sy ny mpitantana ny fahotana ny ditra ny olombelona. Ampiasaina daholo ny fanabeazana, ny lalàna, ny famaizana, ny fonja mba hanisorana ny ota. Ary mampalahelo fa tsy afaka ny fahotana. Misy olanarina matetika tsy miova mihitsy, mpanota foana. Adradradradraina ny hoe kolokolo miaty amin'ny kolokolo mbola misy foana ny kolokolo mandrakandroany. Misy fahotana eto amin'izao tontolo zao. Ny olombelona tsy mahafaka ny fahotana. Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra izay naseho hanesotra ny fahotana zao tontolo zao. Saingy maro ny tsy mahalala izany. Manao tsinitsinina ny Jesosy, mandeha araka ny sainy sy ny fahaizany mampalalany ihany ny olona. Tiako no mampitodika anao. Raha verevitra ianao hoe ahoana no andaminana ny fiainan'olombelona, hanisorana ny fahotana ao amin'ny ankizy, ao amin'ny tanora, ao amin'ny olon-dehibe, amin'ny sehatra maro samihafa. Tsy manana vahaolana amin'izany ianao. Andriamanitra no manana vahaolana, dia Andriamanitra mahery. Indro ny zanak'Andriamanitra naseho hanesotra ny fahotana zao tontolo zao. Matio toko 1:20. Ny anarany atao hoe Jesosy, izy amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, mpamonjy ny mpanota. Timoty voalohany toko 1:2. Matoko zao teny izako tokony ekena amin'ny fakasitrana rehetra tonga taty ambony tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanota. Mpanafaka amin'ny ota. Jona toko 5:4-30 ka hatramin'ny 6:30. Zay manota dia andevo ny ota. Fa raha ny zanako no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mahay manadio ny olona ho afaka amin'ny ota tamin'ny ranso. Fanambarana toko 1:5. Lay tiatsika, nanasatsika, ho afaka amin'ny fahota-tsika tamin'ny rany. Jona voalohany toko 1:7. Raha mieky ny fahota-tsika isika, dia matoko sy marina izy mamela heloko. Ny ran Jesosy manadio ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Ory olombelona, tsy misy fitaovana hafa anadiovana anao ho afaka miota afa-tsy ao amin'ny Jesosy. Ary izy no mampiasa ny rany hanadiovana ny fo, ny saina, ny eritreritra, ary manafaka ny olona amin'ny fatoram-pahotana. Petsara velatsiny betsaka, mody endriendry, mody olona manakaja, rehefa mpijangajanga, mpaka vadiny olona, mitsiritra vadiny olona, mpanao fanodikodinana, mangalatra. Satria natiorany olombelona mpanota. Fa ilay Andriamanitra mahery atao hoe Jesosy Kristy, izy no mpanafaka amin'ny fahotana. Manala amin'ny fitondran-tena dala izy zay azo tamin'ny netin-drazana no ny ransoa. Petera voalohany toko 1:7-7. Ny ady tamin'ny fahotana izy ka naresy izany. Hebreo toko 12:2. Nandresitra n'izao tontolo zao izy. Jona toko 9:7-30. Izy lay loharano teneniny mpaminany ao amin'ny Zakaria toko 7:1. Misy loharano voasokatra anadiovana ny taranaky Davida amin'ny falotona sy ny faratsiana maro. Hebreo toko 10:7. Loharano famonjena mandrakizay ho an'izay makatoa azy. Andriamanitra mahery Jesosy. Tsy azonao ampitovizina na amin'ny olona malaza izy na olona malaza izy. Na misy olona manana ny tantarany aza dia tonga ataony olona ho Andriamanitra mihitsy. Satria soloatra no nataon'izany olona izany, isaky ny foky, isaky ny firenena. Fa tsy mba taky-reny Jesosy. Na dia nanantareny olona aza, na nampitoviana tamin'ny olombelona aza. Tsy azo ampitovizina amin'ireny izy, reny olona malaza ireny. Reny tsy mahafaka amin'ny fahotana, reny tsy nandresy ny fahotana. Jesosy nandresy ny fahotana. Jesosy manafaka amin'ny fahotana. Tsy tahaka ny mpaminany izy.
raha mampita an Jesosy Kristy amin'ny Abrahama ianao, i Abrahama maty mbola ao am-pasana ny fazana. Tsy afaka mampita azy amin'ny mpaminany hafa ianao hoe tahaka ny anankiray amin'ny mpaminany, zay dia minao an Jesosy fa izy dia mpaminany ihany no andraisana azy, izay ihany no andraisana azy. Izy ary ny mpaminany mahafaka mifotana, izy ny mpaminany nanomeny raha ny anadio n'olombelona ao afaka mifotana. Tsisy io mpaminany inonao io move nanomeny rany anafaka anao mifotana io, inao zay tsy minao ny Kristy io. Oka tsy diso hevitra ianao, tsy tahaka an'ireny mpaminany reny izy. Enina dia masina ny mpaminany dia tsy misy izy ireny no amasinina tranikibonireny tahaka ny Jeremia no finoana ny fanamasina tranikibonireny tahaka ny Jona mpanao batisa. Fa ny sasany Mosesy zany nge ka namono olona aloha vao natsoin'Andriamanitra. Namono olona aloha, namono olona tao Egypta vao natsoin'Andriamanitra. Mpanota teo aloha vao misasana migiovina no amasinina. Fa tsy mba tahak'izany Jesosy Kristy. Izy lay nandresy ny fahotana deran'Andriamanitra isika. Andriamanitra mahery izy, mandresy fahotana, manafaka amin'ny fahotana. Hoy aho hoe raha teo afaka mioty ianao, aza mandeha lalana hafa, aza mandray Andriamanitra hafa. Hitanao dinio daholo ny fiainan'ny olona izay ivavahana. Raha mba afaka mbola voafatry ny fampiarafesana midangajanga ary kehitriny mbola misy ndray hoe lehilahy nambady lehilahy ota ataon'ny olona tahaka ny ponina atao Sodoma sy Gomora. Ary misy olona manao azy manakajy nefa ho fatry zany fahotana izany. Teo afaka minota fa ianao, ary tokony hafana minota ianao. Jesosy le Andriamanitra mahery, manana hery anafana anao amin'ny fahotana. Romanina toko 7:7 ary eo amin'ny Romanina toko 8:1 zay tsy hainy lalàna satria nofona lemia hain'Andriamanitra zay naniraka ny zanany no manafaka amin'ny fahotana. Manadio ho afaka miota ny raha soan Jesosy araka reto toko sy andiny reto. Jona 1:7-7 fanambarana toko 1:5 ary Hebreo toko 7:7 fanambarana toko 7:7 rahan Jesosy manadio. Tsy ho afaka amin'ny ota mihitsy ianao na mikely ainanao soa ary ianao. Ny famarinany olombelona tahaka ny lamba misodra, ny asa sy fikelezany ianao dia fidiovana tsy mahomby. Fa Jesosy rery ihany no lala tokana, izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala, tsy misy famonjena ny amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa no menan'ny olona azoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy. Mivavaha tahaka amin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa raika amin'ny 10 dia misy tonom-bavaka nataon'ity mpanao salamo ity zay tokony ataonao ohatra ary alainao tahaka rehefa mivavaka ianao. Izo no voalaza salamo 1:10 mamindra fo amiko Andriamanitra araka ny indra fonao, araka ny be ny fiantranao, vonoy ny fadisoko, sasao madio aho mba ho afa-keloka, diovy aho mba ho fampahotana. Fa tsaroko ny fadisoko ary eo anaty trehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany nanotako ary nanao zay ratsy teo amasonao aho mba ho marina ianao raha miteny ary tsy hanatsina ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterana ary tamin'ny fahotana ny torotorona ny reniko, indro famarinana am-pony sitraka aho ary fahendrena ao amin'ny afina anao mpahafantaranao aho. Diovy amin'ny sopa aho diadio, toy ny miteny hoe diovy amin'ny ranonao a Jesosy aho, sasao aho mba ho fotsy toy ny oram-panala. Ndiny fa sy afen'ny tavanao ny fotako vonoy ny heliko rehetra amrony fo madio aho Andriamanitra avao izy orona marina ny fanako atao anaty. Raha mivavaka ianao miteny hoe vonjeo a Jesosy io, sasao amin'ny ranao aho, afao amin'ny fotako, izy fagagana fa hiala ny fitiavana anota. Andriamanitra anomenao fiainam-baovao. Andriamanitra mahery mandresy ny aretina, manasitrana aretina. Ao amin'ny Exodosy toko 10:20 Andriamanitra ny teny hoe zao ny Jehovah zay mahasitrana anao. Exodosy toko 7:20 manompoan'i Jehovah Andriamanitra ao dia tany ihaninao sy ny ranonao izy ary isorona aminao ny aretina. Deuteronomia toko 7:12 isoroko aminareo ny aretina. Ary ao amin'ny Salamo 1:7 dia milaza izy hoe tsisy aretina azo anao ary ampanalavirina
ny aretina, milaza izy fa hiaro amin'ny aretina. Salamo fahatelo amby zato, 1:7 dia miteny izy hoe Jehova mamela ny heloka rehetra, manasitra ny aretinao rehetra. Tsara loatra izany Andriamanitra izany, mpanasitrana izy, dokotera izy. Halleloja. Ny dokotera tsy eritreritra hoe za tena manam-pahaizana be, fa dia tsy hiankina amin'Andriamanitra. Gaga mihitsy olona mianatra momba ny taovan'ny olombelona no tsy hino n'Andriamanitra. Fa tsara io talenta omen'Andriamanitra mba nasoavana ny olona izay mpiarabelona aminao, ary asa ataovy fitadiavam-bola io, fanararotana ho tsarain'Andriamanitra ianao, zavatra nomen'Andriamanitra anao anasoavana io. Baiboly miteny nandefa ny teniny izy mba hasitrana. Salamo 7:20, ao amin'ny Matthieu 4:17 ka hatramin'ny 4:20, Matthieu 5:7, 7:20, Luka 4:4, Luka 5:7, santionany ihany reto. Ary ao amin'ny Matthieu 5:7, milaza hoe naka ny retintsika tokoa izy, naka ny rovintsika izy. Ary io Isaia 7:10, ny ndininy 4:5, Petera 2:2, nokapohana ho fanasitranana izy. Ireo filazantsara ireo dia milaza fa nentina tany amin'i Jesosy ny karazana aretina maro samihafa. Tsy fantatro hoe aretin'ino io, aretina avy amin'ino io, fa izao ny tenin'Andriamanitra. Ary ny eleriny siriny lazany ao amin'ny Matthieu 4, ary dia nentina tany aminy ny marary rehetra izay azony aretina maro samihafa, sy ny fangiry firiana dia ny olona nidirany devoly, ary izay marary ny androbe, ary marary ny palisy sy mivotrotro, ka nasitrana ireny izy. Ao amin'ny Matthieu 5:9 dia milaza no ny hariva ny andro dia nentina ny olona tany aminy, olona maro azony devoly, ary ny teniny ihany no mano fanahy ratsy, ary izay marary rehetra dia nosotraniny avokoa, mba tanteraka nampilazaina ny Isaia-paminany hoe naka ny rovintsika sy nitondra ny retintsika izy. Tahak'izany koa ny voalaza ao Matthieu. Andriamanitra mahery mpanasitrana, nanome fahefana ny mpino, nanome hery ho an'ny mpino ny mpanaraka azy, mba ahafahany miady amin'ny aretina. Matthieu 5:10, Marka 7:14, Luka 7:7, Marka 5:9, nanome hery sy fahefana ny roana devoly zany Jesosy zany. Matthieu 10 dia hitanao tsara izy miteny amin'ny sitrano marary amin'ny fomba ahoana no ilay fahasoavana nomen'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Marka 5:11, tory ny filazantsara zay misy atao batisany vonjena. Zao famantarany zao naraka azy miny amoaka devoly amin'ny anarany iteny amin'ny fiteny vaovao raha sendra sotra mahafaty sy ampanina azy ametra tana marary dia ho sitrana. Mahery Andriamanitra, mpanasitrana, manome fahefana ny mpino, raiso zany fahefana izany, takeo ambavaka izany. Amin'izao andro mampahery vaika ny valana aretina izao. Dia ho sambatra ianao, manome fanomezam-pahasoavany finoana, fagagana, fanasitranana, araka ny voasoratra amin'ny Koritianina 2:20, ny 7 ka hatramin'ny 1:20, ny 7:10. Raiso fanomezam-pahasoavana io, mampanantena izy, fa mivavaka atao amin'ny finoana ho an'ny marary. Ao amin'ny Jakoba 5:4, vavaka ny finoana hamonjy ilay marary, nampanantena izy fa hitondra fahasalamana ho an'izay miantso azy amin'ny bavaka. Jeremia 3:13, mpanasitrana Jesosy, mpanasitrana, mahay manasitrana, Andriamanitra mahery, tsy toy ao ny lohany aretina rehetra, tsy misy arety mandringana nikasika azy, tsy misy arety mandringana ka tsy hainy sitrany, zay tsy hainy olombelona hainy Jesosy trany, mahery Andriamanitra. Misy vavolombelona marobe ao amin'ny Baiboly olona nisitran'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Hitantsika nanasitranana any Job rehefa nivavaka ao an'sakaisany dia nisitran'Andriamanitra. Ilay Ezekia mpanjaka ao amin'ny Isaia 7:30, nisy vai afary ny akonanao fa ho faty ianao, dia nivavaka nitombany tamin'ny fotorotoro, nampitombon'Andriamanitra ny andro, nisorona ny aretina. Mahery Andriamanitra, mpanasitrana, manamboatra ny semba amin'ny vatana, manala aretina, misoroka aretina, miaro amin'ny aretina. Hoy aho hoe minofo fotsiny ihany,
mahery Andriamanitra tsy to manan-kery eo anoloan'ny aretina mpanasitrana Jesosy Kristy. Velona izy dia ho velona ianao. Hoy amin'ny teny aminao hoe velona izy ho velona ianao. Hoy amin'ny teny aminao hoe nitsangana tamin'ny maty izy, nandresy ny fahalovana izy. Hay ny atao zany, hay ny koa ny manasitra, tsy ho faty ny kansery eo ianao, ho velona ianao. Amen. Mino fotsiny ihany Jaona 4:7-7-7. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Mivavaha tsotra hoe sitrano aho dia ho sitrana. Zany hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:7-7. Zay mangataka no Matthieu 7:7-7 ka hatramin'ny faraka 1. Tsy mainka vanindray zay any an-danitra tsy hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Izy aminareo no angatany zanany mofo no hanome azy vato, no angatany azan-drano no hanome azy menarany, no angatany atody no hanome azy mainko. Ianareo na dia ratsy malala hanome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainka vanindray izy any an-danitra no tsy hanome zava-tsoa an'izay mangataka aminy. Raha ekenao fa io Andriamanitra tsara io. Za ndray mandeha dia niompisaka zay ny ankizy. Rehefa niompisaka ny ankizy dia narary lesaka. Nalahelo be any amin'ilay bibiko. Ary avy teo zany mba samba nivavako an'ny biby. Dia nivavako an'ilay biby dia velona ilay biby. Ary taorianan'io dia niteny tamiko ho fanamasina. Ianao nalahelo ny biby fiomponao izay tsy nisasaranao ary tsy ianao fa niompy fotsiny. Dia nangataka tamiko ianao dia nisitraniko ny biby fiomponao. Raha mivavaka ho an'ny marary ianao, anasitrana ireo Andriamanitra. Jaona 4:7-7. Raha mangataka amin'ny anaran'ny Tompo isika dia ho ataony izany. Jaona 4:2 ka hatramin'ny 4:20. Manana alahelo anareo ankehitriny. Inona ary ny alahelonao ankehitriny? Inona ny fahoriana mahazo anao ankehitriny? Inona ny fahatsompanantenana anao ankehitriny? Tsy mbola nangataka zava-dehibe, mangata zava-dehibe dia azo anao ho tanteraky ny fifalianao. Fahatelo, mandresy devoly Satana ary afaka manome ny mpino ery andresena ny devoly Jesosy. Mahay manafaka amin'ny asa ratsy ny devoly. Zao no natongavany teto amin'izao tontolo izao. Jaona 1:7-9. Zao nisy ny zanak'Andriamanitra dia andravany asan'ny devoly. Tonga nofo izy mba ndingana amin'ny fahafatesana. Le manana hery ny fahafatesana dia ny devoly. Hebreo 2:4-7-10. Nanana fahatezerana tamin'ny devoly Satana mihitsy izy mampiandry tsara azy. Tsy tiany mihitsy izy amony mpiandrondry ka ho faly hoe ny ondro ny vilavray ny ambodi. Mihoatra no lavitra noho izany fitiavan'i Jesosy. Tena tsy sitrany mampahorona mampalahelo ny zanak'olombelona. Hitany hetsaketrika ny devoly tonga andava mono andinga, tonga izy anome fiainana be dia be. Nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasana sy ny hery izy nandindihy nanao soa nanasitrana zay rehetra azoniriny devoly araka ny voalaza ny asin'ny apôstôly 10:7-7. Luka 4:7-7. Tena nanafaka zay azon'ny devoly izy araka ny teny ao amin'ny asin'ny apôstôly 10:7-7 io. Ao amin'ny Luka 4:7, indrindra ny 5:10. Nisy vehivavy ny fatao ity Satana ity zay namatopatotra ity vehivavy didiko nyroany niala. Nanafaka izy mandrava ny asan'ny devoly Satana tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana izy. Nanome finoana antsika andresena ny devoly, raisy io finoana io. Manome hery antsika andresena ny devoly Satana, raisy io. Manome fanomezam-pahasoavana andresena ny devoly, raisy io. Zany iny no nitenenany hoe raisy ny fanamasina. Dia hitan'ny Satana sy ny devoly lava eo anoloantsika izy. Tsy tiany ny devoly ampahory antsika sy lanjalanja loha eo anatritsika. Mety ho faly mihitsy zony devoly moa. Tatra ny coronavirus miafina mihery ary toko matahotra sy ohatran za tsy miteny hoe inona io mety tsy tianao ny teniko fa fijery araka an'Andriamanitra ny aho. Misy anjely ratsy mivoy an'io. Tiany Jesosy lavo eo anoloanao ny devoly. Tiany Jesosy anitsaka menarana sy mainko ianao. Ao amin'ny Luka 4:7-7. Meko hery anareo, antsanareo ny menarama sy ny mainka. Salamo 1:7-7. Ho diavinao ny liona tanora sy ny vipera.
andriamanitra mifiadanana anolotorany satana faingana eo ambany tongotra ao. Romanina toko feno ambin'ny folo andiny faroapolo tia hitany devolo lavo izy. Andriamanitra mahery tsy to lehibe sy mahery tamin'ny fotoana andro dia nisy ady tany an-danitra. Efa nisy ady eny tany fa niady eny devoly 5 resy izy dia niroahana ny ala tany. Tsy misy toerana ho azy tsony any an-danitra. Ao amin'ny fanambarana toko 4 andiny fafito ka hatramin'ny 7 fa izao ny tenin'Andriamanitra. Tezitra izy rehefa voaroaka tany loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nazera aminareo ny devolo manana fahatezanana lehibe mandehandeha tahaka liona miherina mitady zay rapany, manana ny heriny fahafatesana mpamono olona ary mpitondra aretina, mpitondra fahoriana, mpamono olona ny devolo. Jesosy mpamelona fananganana ny maty sy fiainana. Vokatr'io farisen'ny devolo tany an-danitra io latsaka avy tany takany varatra izy, tonga taty ambony tany namely eny Damasefo namadika ary dia nitaona azy anohatra n'Andriamanitra. Mbola mitaona olona ny devolo mitandrema raha miafina ny filazantsara-nay, miafina amin'izay very izany sy noatsambain'Andriamanitra o tontolo izao anany saina tsy mihino ary zany ny tsiposan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Hitan'Andriamanitra zany fa nazera taty ny devolo ary tsy mipetrapetraka ny rany ety koa Jesosy anenjika ny devolo, gady amin'ny devolo isaorana eny Andriamanitra nanome an' Jesosy Kristy. Ary ny devolo dia nangovotra teo anatrehan'i Jesosy tamin'ny andro sy ny fotoana satria mahery izy, malemy eo anatrehan'i Jesosy ny devolo. Misy teny ao amin'ny filazantsarany Marka toko 5:12 manao hoe nifona tamin'i Jesosy ny devolo rehetra. Tiako be io, nifona mahery Jesosy satria Andriamanitra mahery izy, afaka manome fandresena ny mpino izy. Korotiana 2:12 fa fito isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misy ny ady matoka fanome fandresena anao Andriamanitra. Romanina 5:17 amin'izany rehetra zany manoatra ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika mandresy amin'ny finoana isika araka ny volazo amin'ny Jaona 1:5 ka hatramin'ny 4 mandresy isika noho ny rahan'i Jesosy, mandresy isika noho ny teny filazana azy raha mino izany. Fanambarana toko 12:1. Jesosy mpanasitrana mivavaka ao amin'ny marary aho mba ho tahin'Andriamanitra ny ianao, ho ambarin'Andriamanitra ny tsy mety amin'ny vatanao, ho sitran'Andriamanitra ny ianao. Raiso amin'ny finoana izany, mino mpanasitran'Andriamanitra dia ikorina ao aminao zany ny herin'Andriamanitra avy amin'izany teny zany. Hanala an'io aretin'io, anio amin'ny anaran'i Jesosy. Mety tsy hitany masoko anao fa miaino any tokantrano any andefa ny teny izy anasitra ainao any mahazo azy fahasalamanao anao zany. Tonga eo amin'ny teboka fahatelo isika, teny famaranana izy ty, anatra fampaherezana, fampinonana, famporisiana, teny ho any endry ho iaho Jesosy no tompontsika, Jesosy no mpamonjy antsika. Izy dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy to. Izy no evavahantsika ary amin'ny anarany no andoly antsika. Alleluia. Amiko hoe aminao Andriamanitra izy. Eny, Jesosy no Andriamanitra. Mahery io Andriamanitra io, lehibe sy mahery io. Fa aminao kosa iza Jesosy. Tiako ianao alala iny fa izy ilay Andriamanitra mahery. Satria Andriamanitra mahery izy, tsy voy ny tanany fa mahavonjy, tsy misy tsy hainy atao, mahavonjy ianao, manasitrana ny aretinao, mandresy ny devolo mampahory anao, mamany olanao, manafaka anao amin'ny asa ratsy sy ny fahoriana sy ny zavatra manahirana rehetra raha mino sy mitoky aminy ianao. Zao no ataovy manana finoanan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mahery izy, misy izy, miasa izy. Inoy fa Andriamanitra tianao, manompo azy amin'ny fo, manompo azy amin'ny fahitsiny, manompo azy amin'ny fatahorana, manompo azy amin'ny herinao rehetra. Raha manompo azy ianao tahina ny haninao, omeny hanina ianao, manome hanina ho an'izay matahotra azy Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Halleluja. Manompo azy Jehovah Andriamanitra ao tahina ny haninao sy ny ranonao esorina ny aretiny,
meo azy ny aja sy ny voninahitra eo amin'ny fiainanao raha mbola velona koa ianao tadiavo izy mitady an'izany Andriamanitra mahery zany ahita ianao ao amin'ny Jeremia 9:17 miteny manao hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra. Mivavaka ho anao aho, mivavaka ho anao mba ho voavonjy eny ianao, ho tsapanao ane ny herin'ity Andriamanitra mahery ity, hikasika anao ane ny tanam-pitiavany ty Andriamanitra mahery ity, ny tanan'Andriamanitra mahasoa zay rehetra mitady azy, niza mitady azy, asoanao ny tanan'Andriamanitra. Ao amin'ny Hebreo 13:15 dia miteny manao hoe Jesosy Kristy tsy miova nomaly anio ary mandrakizay. Hitantsika ao amin'ny Baibolina nataon'i Jesosy gaga mihitsy amin'ny tsy finoana. Amin'ny kristianina tsy mba mieritreritra hoe ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny lasany hainy atao amin'izao kehitriny izao. Zay nataon'i Kristy tao amin'ny testamenta vaovao hainy atao ankehitriny. Zao tenenako aminao zao, Jesosy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Zay nataony tamin'ny hafa hainy atao aminao koa. Ny finoanao no andrasany, ny fatokinao azy no andrasany. Ity misy lalam-pamonjena atoroko anao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:10 ka hatramin'ny 7 dia nitantarana ny anankiray lehibe ny fonja anankiray mpiambina fonja ary tao am-ponja ny mpanompon'Andriamanitra Paoly sy Silasy. Dia nivavaka izy roa lahy dia nisy herin'Andriamanitra namany ny varavara ny fonja nanala ny fatorana teny amin'izy ireo. Taitra ilay lehibe ny fonja mpiambina ny fonja ka nahita ny varavara ny fonja nisokatra dia saika mamono tena fa niteny ny mpanompon'Andriamanitra, aza mamono tena fa mbola aty an'izay, aza mifo resy lahatra io ka niteny tompoko inona ny tsy maintsy ataoko mba ho vonjena aho. Asan'ny Apôstôly 2:10 inona ny tsy maintsy ataoko mba ho vonjena aho, inona ny tsy maintsy ataoko mba ho vonjena aho. Maro io zay namaly ireo ka niteny minao an' Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny akonanao. Asan'ny Apôstôly 2:11 ny finoanan' Jesosy ilay Andriamanitra mahery dia tena ilaina. Io no amonjenanao. Ny tiavin'Andriamanitra indrindra izao tontolo izao meny ny sanalahy tokana mba tsy very zay rehetra mino azy, anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Hitanao zany amin'ny Jaona 2:7, 9:4, ka hatramin'ny 7:20, 2:7, 5:30 zava-dehibe ny finoanan' Jesosy. Zao ny fahazavan'izao tontolo izao zay mino ahy dia tsy toetra maizina. Jaona 2:2, tsy toetra ny maizina ianao hoe raha mino an' Jesosy, raha mino azy ianao anao ny asa tahaka ny nataony. Jaona 4:2, raha mino azy ianao isy omenanao ny fanahy masina. Jaona 7:7, omena ny fanahy masina ny mino ary io fanahy masina io mitondra fahasoavana be dehibe, fitahiana be dehibe, manome ny hery sy fahefana. Efesiana 2:17, nasiana tomboka sy amin'ny fanahy masina ny mino. Galatiana 2:7, mba roisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana amin'ny fanahy masina. Dia rehefa ao ilay fanahy masina dia io no atonga anao afaka mimetra tana marary dia ho sitrana tanana manokana, ny tanana afaka androaka devoly araka ny voalazo amin'ny marika 2:9, Jesosy voahosotry ny fanahy masina ary vokatra izany dia afaka nanasitrana marary. Asan'ny Apôstôly 2:10, omena zay mino ny famelan-keloka. Ny mino ahitany voninahitr'Andriamanitra. Jaona 2:11, manome fiainana ho an'ny mino Andriamanitra. Jaona 2:20, finoana no ivelomana. Ivelomako ankehitriny amin'ny nofo, ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Galatiana 2:2, Romanina 2:1, marina amin'ny finoana dia velona. N'oloko marina velona amin'ny finoana. Fotoana izao hitananao ny finoana, finoana anampy anao ho velona, finoana no andiananao. Zay tsy manam-pinoana dia tahaka ny olona vaky sambo rendrika eny an-dalana eo amakivakiana ny ranomasimbe ity fiainana ity, miorena tsara ny finoana. Riavana voatana lehibe indrindra ny tsy finoanan' Jesosy. Jaona 2:12, fanahy masina mampiaiky voatana satria tsy mihinan' Jesosy,
fahatezeran'Andriamanitra no anjarany tsy mino. Jona 7:9 zay tsy mino voaheloka raha teo. Fahatezeran'Andriamanitra ao amin'ny tsy mino. Amin'ny Tesaloniana 2:7 endrika isehoan' zany fahatezeran'Andriamanitra zany amin'ny hoavy voaheloka zay tsy mino. Ny elo miretafo no anjarany tsy mino. Raha ho faty ianao ndray andro any, ho any amin'ny elo no fananao. Fanambarana 1:7 ry havana, ity ny taridalana omeko anao. Teo vonjena va ianao? Teo sitrana? Teo voatà? Tia andray fahasoavana be dehibe? Hoy aho, mino an Jesosy ilay Andriamanitra mahery. Tsy menatra zay rehetra mino azy. Tsy angasiasy zay rehetra mino azy. Zao ny finoana dia voatà miaraka amin'ny Abrahama mahatoky. Galatiana 3:7. Tsy ho very mihitsy ianao raha mino an Jesosy. Ho mpandresy mihitsy ianao amin'ny ady atrehanao rehetra raha mino an Jesosy. Amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana ianao raha mino an Jesosy. Romana 3:7-20 Tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa tsy ny finoana. Zavatra tsotra ny eno amin'jenanao fahasoavana no amin'jenanao ny finoana. Ao amin'ny Efesiana 2:9 ary eo amin'ny Romana 10:7-13 zay miteny manao hoe raha manaiky ovakiko aminao io. Ovakiko aminao andiny io. Ho fantatrao tsara le lalam-pamonjena. Zao le izy 5 Romana 2:10. Raha manaiky satria raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao f'Andriamanitra nanganazy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao. Zavatra tsotra ne zany. Zavatra manaiky an Jesosy tompo amin'ny vava ary mino amin'ny fo f'Andriamanitra nanganazy tamin'ny maty dia hovonjeny ianao. Fa amin'ny fo ny noana azona famarinana, amin'ny vava no anekena azona famonjena. Ao ny soratra masina, tsy menatra zay rehetra mino azy, fa tsy misy hafa na jiosy na grika, fa raha ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny zay rehetra miantso azy izy, fa zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ao amin'ny Koritiana 1:12 Paoly miteny amin'ny filazantsara 1:1 ary ampahafantariko anareo ankoatr'izany rahalahy ny filazantsara nitiako taminareo zay noraisinareo sady iorenanareo zay amonjena anareo koa raha tananareo tsara araka nitoriako taminareo raha tsy niny foninareo. Fa natolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko dia izao Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina nalevina ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Romanina 4:15 natsangana ho fanamarinana antsika izy. Raiso amin'ny tian'io ty ny finoanan Jesosy. Ifavato izao. Ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Mamindra fo amiko. Mino aho fa ianao no Andriamanitra mahery. Tsy misy Andriamanitra takanao. Ary amin'ny tian'io ty aho dia andray anao Andriamanitra. Hiala amin'ny fanompon'Andriamanikafa aho. Hodorako daholo ny ody, ny asa famisaviana, ny fanaovana magia asa amin'ny devoly, nafakana pouvoir avy any amin'ny devoly. Afaka mamonjy ny fananao Jesosy. Tenena hoe Jesosy io Andriamanitra mahery. Afaka mamonjy ny fanahako anao. Fonjeo aho afaka mifotana. Afaka mitenenao Jesosy io Andriamanitra mahery mpanasitrana. Sitranao amin'ny tian'io ty dia ho sitrana. Arovy amin'izao aretona izao aho. Ataovy misy firovana fefy manodidina mihitsy mba tsy ho azo ny aretina ity coronavirus ty. Afaka mamonjy ianao amin'ny asa ratsy ny devoly rehetra Jesosy. Ataovy resy eo amin'ny lokony devoly mivavato izany. Manaova fanekempinoana Jesosy io enono Andriamanitra lehibe sy mahery, enono tompoko, enono mpamonjy amin'ny anaranao ny vavahako. Raiso le vavaka nampianaran'ny tompo hoe rainay izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao, atao any sitraponao ary le teny hoe anao ny fanjakana sy ny hery. Zay no andrasan'Andriamanitra. Hitanao ny zava-mahagaga ataon'ny tompo aminao. Marina zany tena mino ianao isy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra. Orinany ty toriteny ty mivavà mandoli antsoy Jesosy miantsoatso Jesosy tsy miova Andriamanitra mahery. Vonjeo aho, vonjeo ny fireneko, vonjeo ny ankonako, manaova asa lehibe dia amaly vavaka Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatra ny sainao.
hotahin'Andriamanitra ny rehetra. Raha eo misaotra anao ny amin'izany teny izany, nasiako teto ny anaranao, nambarako teto venao no Andriamanitra mahery, mandrisy fahotana manafaka amin'ny fahotana, mandrisy aretina manala aretina, mandrisy devoly manala amin'ny fahazon'ny devoly. Lizarizana andre ny teninao, vonjeo afao ary miohery ny mpino, anana toky sy antoka fa Kristy no mpamonjy velona ho an'izy rehetra, tsy miova azo antoka. Engene mba hijery ianao zay tompony finoany tsiraray avy ary zay inony aminao evao amin'ny anaran'i Jesosy novaka izany vavaka izany. Amen. Dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra ianao ny teny izay nomeny antsika indray tamin'ity anio ity, fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahay, Andriamanitra mahery, mahay mihoatra lavitra izay hieritreretina saintsika olombelona io Andriamanitra io. Minoa an'izany ianao dia ahita tombontsoa manokana ao amin'ny Jesosy ianao. Mankasitraka ny tompontsika ary mankasitraka anao koa izay nanaraka ny fandarina teto tamin'ity anio ity, ny tompo aneo amintsika tsiraray avy ary dia matoky izay fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia. Amen. Fandaharana atolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy